Fivoriana ra-potoana ho an'ny anterimera ivory propagande ireo député. Tangoron-drahona ao avaratra ny lakan-dranon'ny Mozambika tsy hanambana mivantana ny Madagasikara. Fanampenam-bava pitarika ny syndicat hitondra ny raharay ao anatrihan'ny OIT ny syndicaliste. Manatitra ny arabatombo klasy tongovavy tonga sondrainao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao. Manasanao mpanajana sy ampitiavana ny tenao kanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejy politika avy hatrany isantarantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Niteraka resabe tatoato indrindra fa tamin'izao fitondrana izao ny fitsaba ny fahefana mpanatanteraka amin'ny fahefam-pitsarana. Nanamafy ny mpisolo vava iray androany fa tena misy ny tsindry miatra amin'ireo mpitsara. Hita miariary zany ity mpitsarana avoakan'izy ireo. Tsy tondra filaminana na fitoniana velively anefa izany tranga izany hoy ny fanamafisany Germaine Mezanary sy tahiry no mitatitra ny antsipirim-baovao. Betsaka amin'ireo olom-panjakana ankehitriny no manana dossier maloto kanefa tsy ahitana toyny hatramin'izao. Misy amin'ireo olom-panjakana teo aloha no mody miaraka amin'ny fitondrana rehefa manana raharam-pitsarana any ka vitavita ho azy ny raharaha. Tsy karitra fa misy ny tsindry atao amin'ny fitsarana amin'ny fanatanterahana ny asany. Mibaribary amin'ny famoahana didy sy ny fampiarana lalàna izany tsindry izany. Eo ohatra ny didy fisamborana na fanagadrana rehefa olon-tsotra na ireo tsy mpanohana fitondrana no manana raharam-pitsarana hoy ny mpahay lalàna Maître Entsora Gerson. Tiana na tsy tiana dia hita mibaribary loatra zany le tsindry ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny olona misehatra ao amin'ny fitsarana indrindra moa zany fa amin'ireo mpitsara mamoaka didy. Na tiana na tsy tiana dia hita mibaribary loatra le izy satria rehefa misy zany mpanohatra izay tsy mitovy fijery amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny dia hita fa misazy daholo ny akamaroan'izy ireo tonga eo amin'ny fitsarana ary dia tena alefa migadra mihitsy ary. Misy nefany raharam-pitsarana hitantsika fa mamaivay fiantsonan'le olona momba ny fitondram-panjakana, ireo namanamana na ireo akaiky azy na ireo izay efa ny eo amin'ny fitondram-panjakana mihitsy no nanome plasy azy ireo nanondro azy ireo dia na dia efa hita zao hoe misy fanjikan-dalàna nataon'ireo olona ireo dia mbola tsy misy mihitsy loha amin'izy ireo alefa any am-ponja fa safisafona kely fotsiny zany le toetra raha dia avy eo tsy misy mifonjy izy ireo fa le raharam-pitsarana lasa tsy hita hoe inona ny toy an'le izy ao anatiny. Hitantsika moa zany amin'izao fotoana izao amin'ity fifidianana solombavam-bahoaka aty dia lasa mampametra-panontaniana vao maika mampametra-panontaniana hoe tena mahaleo tena ve le fitsarana. Raha zavatra hita aloha dia mazava be valiny tsy mahaleo tena ny fitsarana satria lasa misy tsindry ao anatin'le izy, lasa misy baiko atao amin'le olona any amin'ny fitsarana fa raha vao sanatria angamba izy ireo raha tsy manaraka an'le tsindry raha tsy manaraka an'le zavatra tedaviny eo amin'ny fitondram-panjakana sanatria dia lasa izy ireo indray no mahazo an'le sanction zany eo anatrihan'ny asan'izy ireo dia hita zany hoe tsy mahaleo tena le izy. Diso lalana nefa ny fanjakana raha mihevitra fa ny fanaovana tsindry ny fitsarana toy izao no everiny fa ahatsara ny toerany eo anatrihan'ny malagasy ho hiatrany ity mpahay lalana ity. Vokany rava ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny fahefam-pitsarana. Ny impactalizany fitsarana dia mazava be hoe tsy voahaja tsony mihitsy ny resaka hoe tany-tan-dalàna izay mampitovy ny lalàna ho an'ny olona rehetrarehetra fa lasa hita mazava be hoe lasa lalàna ampiarina ho an'ny olona sasany tsy ampiarina ho an'ny olona sasany. Lasa tsy mitovy ny didim-pitsarana avoaka ho an'ny olona sasany dia ho an'ny olona sasany tsy miatra mihitsy ny le lalàna, ho an'ny olona sasany miatra tsy araka ny tokony ho izy le lalàna fa sanatria zany lasa ampiasain'ny mpanao politika izay eo amin'ny fitondrana ankehitriny arak'izay hitiavany azy le fitsarana ka mazava ho azy hoe mbola tsy tafiditra ao anatin'le garantia le resaka hoe tany-tan-dalàna mitovy ho an'ny olona rehetrarehetra ny fitsarana na ankolafy politika
aiza izy na ankolafo politika AVS. Ny fanjakana ny tokony ampanaja lalàna voalohany. Izany dia arahana fanomezana fahalalana ny mpitsara anao ny asany araky ny lalàna. Tsy kilalao ny fametrahana ny fisaram-pahefana mba ahafahana mitondra fampandrosoana ho an'ny firenena. Saingy ininy mpitondra tsy hajaina izany amin'izao fotoana izao. Ho hiatrany ny fanazavany. Tsy miteny eto Madagasikara intsony izany antsoina hoe etika sy deontoloji politika izany atsoatsy. Hoy ny filohany antoko vahoaka amiraina ny Vami Androany. Nambarany fa lesona ratsy ho an'ireo tanoranao politika eto amin'ny firenena izao zava-misy izao. Raha fampandrosoana firenena mantsy no imasona ao anatin'izay hoe politika izany dia mifanohitra amin'izay ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Tati-baovaon'ny Germaine Mejanary eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Taiziny Anatrany. Tsy hisy intsony izany etika sy deontolojia politika izany atsoatsy raha eto amintsika. Fangoronan-karena, fanaparam-pahefana, fanitsakitsahan-dalàna, fahafahana manao kolikoly, zotsy azo enjehina, ireo ny lesona ara-politika misy eto amin'ny firenena. Ny mpitondra ny tokony ho fitaratra amin'ny lafiny rehetra, kanefa iarahan-drehetra mahita ny ataon'ny fitondrana sy ny ekipa eto amintsika ankehitriny. Zary ohatra sy lesona ratsy ho an'ireo zandry manao politika aty aoriana ny zava-misy, ary ho sarotra ny famerenana amin'ny laony ny fomba fanaovana politika misy etika sy deontolojia eto amintsika satria gaboraraka sy baranainy ary fangoronan-karena no fiheverany sasany izany atao hoe politika izany, hoy ny filohan'ny antoko politika vahoaka amiray na ny Vami. Resaka ara-politika no jerena amin'ny momba Madagasikara manokana dia tena hoe tena mikrosofahana mihitsy, tena tsy manana ny maizy azy intsony zany le firenena. Tena very repera na ny vahoaka na ny mpitondra zany moa eto Madagasikara ohatra ny tsisy mpitondra zany eto, ohatra ny hoe baranany verina lasa verina tany haolo, tanàna haolo, na hoe lafilaza azy ny tena amin'ny teny frantsay hoe sauvage, lasa pays sauvage i Madagasikara. Zay ny tena zavatra tena mampalahelo indrindra. Betsaka ny malagasy no tsy afaka misakafo intelo isan'andro intsony. Vitsy no afaka mampiana zanaka ara-dalàna, rano tsy misy, jiro tapaka lava. 12 taona tsy nahitam-baolana ireo, ary vao maika miamafy azy izany ankehitriny. Tsy mahagaga raha toka mihevitra ny vahoaka fa tsy ampiovan'ny fiaina ny fifidianana izay ho atao eto, ka zary miravoravo tanana eo anatrehany raharam-pirenena satria leo fampanantenana pokaty ho hiatrany ny fanazavany. Tsoroko voalohany indrindra aloha eo amin'ny lalàna. Miaino eto Madagasikara ianao ohatra tsy mahita lalàna, tsisy lalàna mitombony zany. Afa-tsy hoe mivoaka kely ambany vohitra kely na olona kely ambanimbany kely no lasa kilalaon'ny lalàna. Amin'ireny ihany ny lalàna miatra, fa ny lalàna tsy miatra jamais miatra amina olona préfet na sous-préfet na député na hita atao tsisy miatra daholo ny lalàna zany. Satria inona mahatonga an'izany? Satria ilay mpitarika lazaina fa misy asisy eto hot zany ambony zany, faratapony tsy misy zany. Faratapony mbola misy amboniny io. Afa-tsaka ohatra fotsiny tsika afa-tsy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Nanamafy ity mpanao politika ity fa isan'ny namotika ny fanaovana politika teto ny mpitondra ankehitriny. Solombavam-bahoaka vidina amin'ny malety rehefa misy ny lalàna tiana lolaniana, anika manjaka ny mpivadika palitao. Ny fitsarana anaovana tsindry ho tombotsoa politika ka tsy voaza intsony ny fisaram-pahefana. Ny vahoaka fitahina lava amin'ny fampanentanana pokaty, anika mitrongo voaomana ny ankamarony noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fametrahana olana ara-pahamiana ny olana atrehan'ny vahoaka. Eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany Aina Ovitsy, ireo solombavam-bahoaka andinika ny teti-bola asipanitsiana manomboka ny 7 Mey izao ny député Rodin Rakotomanjato Androany. Mifanitsaka amin'ny daty isokafan'ny fampelezan-kevitra mantsy izany etsy ankilany anefa raha ny vaovao azo dia manery ny anitsena ny teti-bola ireo Pierre Mombinantoka sy ny mpamatsy vola. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Taiziny. Ny Alarobia fahavalo ny volana Mey izao no anomboka ny fampelezan-kevitra ho an'ireo kandida ho solombavam-bahoaka eto amin'ny tany repoblika ny Madagasikara. Raha ny tetiandro ny fanaraka amin'ny lalam-pandrenana nefa dia mametraka fa ny fafito ny volana Mey no mivory ara-potoana voalohany ireo solombavam-bahoaka araka ny andininy 570. Laha dinika mandritra io fivoriana ara-potoana io ny teti-bola-panjakana ho atsipantsina na ny LFR.
fanontaniana mipetraka arak'izany raha andinika ny teti-bola sa tsy ireo solombavam-bahoaka amperinasa sady kandida raha fanjakana tena mandinika ny fiainam-bahoaka tsy andray fanapahan-kevitra toy izao hoy ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato. Zany hoe raha ny tenenina zany de hoe zay zay le tsy firarahina le hoe ahoana de tiandro fa manao izay patany fotsiny zany raha ohatra ka nieritseritra ianao fa hoe tantandalàna ny Madagasikara de tsy tokony ataonao mifanindry ireo ny antony inona mamaky solombavam-bahoaka anao inona anao lalàna anao inona ny fiainam-bahoaka ray manontolo avoaka zany am'le lalàna amin'ny assemblée nationale totra zany lazaina roan'le hoe rika ino ty fanitsina ny teti-bolam-panjakana zavatra misy any ara fantatra izy rehetrarehetra na ninona ny natao izy ngia président mamim-bahoaka ato amin'ny assemblée nationale rangiana Ivoire milaza hoe tsy asina zany hoe diso zay ny teneniny teny tsisy nalala zany hoe tsy asina ny fivorian'ny assemblée tsisy assemblée ka maro zany tsisy miazy zany tsy ho avy eo nge vitany foana zany narola teo nataony any ampandrina any de vitany rehefa tsy tiany atao ka zay hiatrika fa hoe lalàna io de miaty zay satria mbo anatin'ny asanay zany satria mbola tsy lany mandat ao anatin'ny mandat ny filazana io mifanindriny ery amin'ny ino tena propagande sy ny karazany io samy mandeha amin'ny aleny iny de zay le hoe samy mandeha ka tsisy io tsy nieritreretiny zany ohatrany tsy nieritreretiny hoe izy any tokony andeha communal ve sa ninona ny azy mieritreritra de zay mahafinaritra azy hoe ataovy députation de alefasitra de ahoana ty ny zavatra fantany zany hoe izy zay le zay hoe tsy natao hitondra zareo fananiny sa le mpanolotra le tonga le zavatra am'le président natale amin'ny moty fanana ve de miala-pahany zavatra rehetra hoe alefasana ka fa zay leny any aleny de zay io le izy aleny any aleny zany de hitatsika satria nanamafy ity solombavam-bahoaka ity fa tena ilaina ny fanitsina teti-bolam-panjakana izay nolanina farany teo iny mijaly ny ankamaroany malagasy amin'izao ka tokony ifantohana bebe kokoa ny fampiasam-bola any misy soalim-bahoaka ho iatrany ny fanazavany. Tena maro zany tena ilaina ny antony raha ohatra zay miteneneniko foana tsy fantatry zareo zany ny azy de hoe ambanivohitra tenenina zaom-bola de ino entina mankany Egypte de mankany Copacabana de mankany amin'ny itadiavam-bola hoe tia manetika izy fa anao fahavitatsena hiala-tsakafo fihinana nataony an'le tansaha zay ny teneniko matetika hoe menarany ny olona nay an'le mapy de hitanao hoe ohatranina fandeha an'le mapy de film no anjery an'le mapy de manao na fiainan'le le any ambanivohitra tsy de tiako zao zay tambanivohitra fa hoe fiainan'ireo olona miaina any amin'ny commune rurale reo no tena tokony de inona nataony alohan'ny azy nanafatra hoe ampidio ny SPM anafatra katsaka ianao ndray manafatra katsaka ny Afrika nefa atao anatin'ny mapy ny Afrique Madagasikara manondrana de o tsara la réunion gasy mpanondrana makany la réunion tsisy tsy amondrana na sakay na ny vary no agnon hitako tolo zany tam'zany fa ka inao zao lazaiko malagasy tena lazaiko izy mpitony raha ny vaovao dia isan'ny hotakin'ireo mpamatsy vola any Madagasikara ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana 420 izay nolaniny ireo solombavam-bahoaka farany teo mampanahy an'ireo solombavam-bahoaka nefa ny mety ho fizotry ny fivoriana anaovam-panitsina ny teti-bola noho ny fandrifiny datim-pivoriana amin'ny daty isokafa ny fampelezan-kevitra andrasana ny toy ny vaovao. La fomba vaoafa kosa indray ny 7 martsa 7 no namoana ny didim-panjakana manome lalàna ny fiforoana ny sandika teto Madagasikara sandika efatra no niforona tamin'izany rehefa 50 mihoatra ireo mpiasa eo anivona orinasa iray dia manana zo anana sandika raha ny zava-misy eto Madagasikara dia lasaky ny 100 amin'ireo mpiasa malagasy no ao anaty sandika mpitarika sandika maro ihany koa no niarany antso zay isan'izany mpitarika ny sandika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra Samy Grégoire
Grégoire sy Barson Rakotomanga apitarika ny randrana syndikaly. Raha hoan'ireo tranga ireo dia hitondra ny raharay ao anatrany pilipitra ny vondrona iray sampirenena misana ny asa na ny OIT any Genève ireo syndikalista manoloana ny fanampenam-bava miatra amin'izy ireo asina Andriamalala sy mbola avatsara. Tsy mipetrapotsiny afavonina hitondra ny raharay eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena misana ny asa na ny OIT any Genève ireo syndikalista manoloana ny atsonjay sy fanampenam-bava miatra amin'ireo mpitarika syndikaly dia ny professeur Samy Grégoire mpitarika ny syndika ny mpampianatra mpikaro sy mpikaroka mpampianatra sy Barson Rakotomanga mpitarika ny syndika ny randrana syndikaly. Ary amin'ity taona ity dia mbola hiakatra any ihany koa satria misy ny camarade Barson, camarade Samy sesesy dia mbola hiakatra fanondrony an'iray koa zany ny fanjakana malagasy ilazana amintsika zany hoe mila mafisina zany ho antsika mpiasa ny tolona syndikaly ary zay misy ny tena voiziny ao anatin'le izy mahita an'lereo hoe camarade Barson tohizy ny tolona hamafisy ny tolona syndikaly ao anatin'izao satria tena tsy lasa tata ohatran'ireny valala voatango ny mpiasa malagasy tsisy aterana misy amin'izao fotoana. Efa nisy tranga tahaka izao mantsy nataon'ireo syndikalista ary nahazo fandresena izy ireo teo anatrehan'ny OIT. Tsy fanalavitra amin'izany no andrandrain'izy ireo manoloana ny fanampenam-bava miatra amin'ireo mpitarika syndika. Nentinay tany anivony pilipitra ny OIT tany Genève ny raharaha tany amin'ny le hoe commission d'application de normes dia nanao fahasafaritany gouvernemanta malagasy ny randrana syndikaly ary dia nahazo recommandation masika be mihitsy ny mpanjakana ho an'izay hoe fanajana ny zo syndikaly famerenana ny zoan'ny camarade sepa ilazana amintsika zany hoe sireny zany ny fahefana azo ny syndika fahefana amin'ny resaka lalàna ohatran'izay. Mbola latsaky ny 100 ny mpiasan'ny malagasy no tafiditra syndika raha ny tarehy marika na izany aza nefa dia fantatra fa mihamaro ireo mpiasa miditra ao anatin'ny syndika amin'izao fotoana izao. 750 ireo fitarainan'ny mpiasa voaray ny randrana syndikaly tamin'ny taona 3 hoy hatrany fanazavana. Raha tsy ahivina dia ny taona 730 no nanekeny ny fanjakana malagasy ny fijoroana syndika teto amintsika. Misy moa ny varavarana misokatra ho fampahafantarana ny tontolon'ny syndika natao tetsy amin'ny zaridaina n'Antaninarenina androany. Pejiny sosialy kosa indray tsy misy masoandro mihiratra raha ny fiainan'ireo mponina ao andavamamba anaty azo voalohany hojerena nandritra ny fidinana ifotona nataon'ny maître Antra Razafy kandida ny firaisankina boriboritany voalohany. Mila manova isika ary tsy tokony ho voavitaka intsony hoy nambarany tamin'ireo olona ny fanena taminy. Asin'Andriamalala sy mbola avatsara. Ny jiro sorano tapaka lava, ny tantatra tsentsina, miparitaka ny loto sy ny fako, ny sefokotany ny soloana arak'izay tiany mpitondra fanjakana, ny fiakarany vidim-piainana tsy razaina intsony. Raha fehezina, mahatsiaro tena farahidiny ireo mponina raha ny fitaraina nataon'izy ireo tamin'ny maître Antra kandida ny firaisankina ao amin'ny boriboritany voalohany. Hita fa tsy navaolana ny mpitondra sy ny ekipa ny volomboasary tao anatin'izay fotoana nitondran'izay hoy maître Antra ka mila manova isika manoloana izany. Dia mila fanavotana mahitsy zahay satria efa mijaly hatramin'izay ka hatramin'izao na courant na rano tsy misy aty aminay izay zany mila miaina amin'ny tena ara-dalàna mihitsy noho izany mila asa zay tsy maintsy hianitra ny ao anatin'ny fiainana zay ny ilaina aty ambany tanàna fa tena mijaly zay ilaina mihitsy ny fiainana mba hivoatra i courant tia ity rano tia mampijaly anay dia tsy maintsy ilaina zany le zavatra miova ny zavatra rehetrarehetra miaraka amin'ny antsindrena le olona aty amin'ny fotony aty amin'ny fokotany fa mba hoe mba hovidiana ihany koa fa manjary lasa olana be rehefa hoe sy ao anatin'le tendritendrena dia ny havako ihany ny ambony ao zay le zavatra be dia be mihitsy fa tsy ny aty aminay rery raha vao tendritendrena ny olona ao anatin'ny fokotany dia ny havany ihany ny mandeha eo
zay le zavatra zay le izy anisan'ny tena hoe faritra iva anisan'ny tena sahirana dia sahirana toerana le vahoakato tena olona tena anisan'ny tena hoe anjorom-bala tsisy mijery mandritra ny fotoana rehetra fa rehefa ho avy fotoam-pifidianana dia hitan'ny olona ihany ka hoe misy olona tokony ho alena ety angalana vato sy angalana kara-pifidianana fotsiny dia vita izay ataon'izay tsy misy nizaniza mijery fa nandritra ny 5 taona zay sy efa-bolana zao raha ny zavatra hita dia tsisy zavatra niova ty ny zavatra nampanantenana tsy misy tsisy nininona zavatra niova mihitsy ny zavatra kely mba vitavita dia zavatra natao tamin'ny siady zavatra kely ohatr' zany fa le tena hoe mipaka ty amin'le vahoaka tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka reto olona reto ao anatin'ny fahantrana tanteraka ny asa moa zany dia ny tanora dia nananana-poana fotsiny dia lalovina ao anatin'ny reny resaka zava-mahadomely roroy toky zavatra ohatr' zany satria tsy misy ny natao le kizy na ny kizy be deabe le kizy kely be deabe reo tsisy mianatra ny ankizy satria tsy manana fahafahana ny doécolage tsy tafiditra ny amin'ny sekolim-panjakana ny EPP tsy manana nininona mihitsy n'le olona ty dika za zany fanjakana tsy mijery fanjakana tsy ny rarahany vahoaka ty amin'ny faritra iva no hita ohatra ny faritra maro eto amin'ny bobikavoana dia fanafody tsy misy afa-tsy ny drondrona firaisakina zay manolotra somba-vahoaka zay afaka manova zavatra lefiny antemera-pirenena fa tsy boloky toy ny somba-vahoaka tsy mijery vahoaka milaza fa manisy nefa tsy navita nampanao ny tokony natao andreo fahefanam-panatanteraka fa nanaraka molokony ary lasa somba-panjakana tao anatin'izay antemera-pirenena zany mila somba-vahoaka mijoro misa ary miaro vahoaka sy mitena mitondra ny tena vahoaka amin'izao tsika andehandeha fifidianana zao dia zay no nazavana ty hoe mila manofotsika. Ankoatra izay dia nampitaraina ny mponina ihany koa ny fomba fitantanana ny popokon'olona ao amin'ny fokotana Andavamamba anaty azy voalohany. namboarina association ezaka taloha dia tsy nandotia rano angamba ry zareo nisy problème dia nalain'ny commune fotsiny ty dia piadeny commune no mitantana anazy amin'izao dia mampalahelo anaty azo ity secteur nefa no mitantana an'io pompe io olona any anjezika dia amin'enina izy vao tonga eo dia tsy azo tenenina mihitsy olona io raha ianao zany nefa misy rangaba izay amin'ny efatra sasany dia efa miandry eto satria raha voatarany amin'ny efatra sasany dia be olona be ty pompe ty amin'ny efatra sasany olona miandry eto izy amin'enina na amin'enina sasany na fito vao tonga dia rehefa tenenina izy dia atao zay atao aninona tsy mahalana eto dia mampalahelo izy olona tsy fokotany eto akory zay nefa manana olona mba afaka miandry an'io be dia be neky izy no te hiandry an'io izy sady tsy fokotany any anjezika izy no mipetraka dia sady olona ray sady miandry bassin miandry ty pompe ty dia hoe izy ony tsy azon'izaniza lany eo. Ny aino etahitan'ny mponina no sady nampafantatra ny vovonana firaisankina isaky ny elakelatrano moa imaity raha antitra raha manatsoa andro any arivo tetsy Andavamamba. Olona salamalama mampafantatra fotsiny hoe tsy niovina numéro 16 maraka vaovao tsara tsika firaisankina zao dia raha manana havana namana ny velareta bevotamoa dia tanina hoe firaisankina ona eny antsika toanana. Vonina amezina ny mahatanitandalàna ny Madagasikara ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny vovonana firaisankina. Isan'izany ny kandida Voangy Ramanarivo izay niona sy nitafa tamin'ireo mponina teny Ambohijanaka androany. Asa miandry ny olom-pirenena ny fandehanana misoratra anara anaty listim-pifidianana. Ny fanaraha-maso izany lisitra izany ary ny fandehanana manefa ny andidy ny androm-pifidianana sy ny fiarovana ny safidy. Ny fahazona ny maro anisara-teo no ahafana mitondra fanovana raha ny fanazavana ity kandida larana faefatra amin'ny beleta tokana ao amin'ny distrika Natsimondrano ity. Eo amin'ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina ny alatsinainy lasa teo dia nisy ny lozam-pifamoivoizana natsiravina teo Ambatolaky lalam-pirenena voalohany ka namoizana ain'olona 3 sy naratrana olona maro. Mpianatra avy amin'ny EPP ankady tany nandeha nitsangatsangana tany Ampefy ireo niaran-doza ireo. Any Antsoroka tamin'ny fikarakarana rehetra tamin'izany ny komina nampita tafika raha ny fanazavana. No mafisy ny lefitry ny ben'ny tanàna fa tsy afaka hialangalana amin'ny andraiky ny komina indrindra fa manoloana ny loza
toy izao Germaine Menjanary sy Tahirina. Olona siponina ary mpianatra ato anatin'ny komina Pitatafika no niaran-joza teny Ambatofolaka ny alatsinainy teo. Noho izany, tsy afaka ny alangalana amin'ny andraikitra manandrefy azy ny komina, hoy ny teo anivony komina Ampitatafika. Miparitaka mantsy ny vaovao milaza, hoy ny fanazavana, fa tsy nandray an-tanana ireo olona niaran'ny lozam-piarakodia nitranga tamin'ireo mpianatra avy ao amin'ny EPP Ankatitany ny teo anivony komina. Nanamafy anefa ny komina fa nandray anjara tamin'ny fikarakarana rehetra na ara-taratasy izany na ara-pitsabony ary nanolotra solompanafody iray tapitrisa ariary sy niantoka ny fitaterana ireo razana sy ireo naratra sy satavela teny antoerana ny andro nitrangan'ny lozany 4 aprily teo indy. Ankizy tao amin'ny EPP Ankatitany miarabona miaraka amin'ireo mpiaradia miaraka amin'ny mpampianatra ray aman-dreny dia fantany voalohany aiza ny andraikitry ny be tanàna dia noho izay indrindra ny nataitra ny be tanàna ny olona riveo afantatra dia izy ny tsy afantatra fa voavata voana eny zay sy nahita Facebook fa nisy vonana azo an'ireo ankizy nandeha tany am-pefireo dia fampiasa dia nimakoana be tanàna ndao tsika an'le niala tetsy zay dia tonga tany amin'ny hôpitaly miarina rivo amin'ndraiky mivolo sasany ala dia tonga tany dia natao ny fanadihadiana kely mankasika an'le accident dia nijerena daholo ireo maratra rehetra ary n'le razana dia ateo dia nanolotra vola ray tapitrisa ariary sy arivo sy telo hetsy ariary ny be ny tanàna lela vola io fa tsy taratasy dia eto dia te hisitona sainy be sy ny maro fa tao anatin'izany ministera ny direnina sisy koa milaza fa tsy nanay andraikitra ny komina dia manitsy be ny tenanay ny teny fa izy zareo ny tena tsy nanay andraikitra fa izay ny tonga voalohany tany provin'izany nisy lehibe Paskoma tany nahita maso ny zavatra natao dia nisaotrasaotra be mihitsy be tanàna zany tonga voalohany indrindra tany tao amin'le fitonam-panjakana satria fampianarana moa zany miarabona dia tokony nietsika ihany koa ministera fampianarana sisy koa fa naninona ny be ny tanàna ireny tonga tany fa ny pitso voatonga ny fanakanana hoe aiza ny be ny tanàna rehefa tsy nahita zavatra zalahy dia aleo tsy miteniteny izay no azo ambara. Raha ny vaovao dia telo no namoiny ainy tamin'ny lozam-pifamoivoizana iny tonga nitsapalahelo ireo fianakaviana izay niaramboina ny teo anivon'ny komina ny maraina teo. Makasika ny toetry ny andro kosa indray nikisaka ny anatsimo ilay tangondrahona ho avaratry ny lakandrany Mozambika tao anatin'ny 420 ora farany tamin'ny mitatao vovonana teo dia tany amin'ny manodidina ny 700 kilometatra avaratra somary avaratra andrefa nantsiranana no nisy ny foibeny raha ny antotakevitra voray anio dia hita afatomombana trany amin'ny ankapobeny ny tontolo ivoarany na dia malefaka aza ny tsika ny talio manodidina ny 30 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy mety arahina tafiotra 50 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora ao anatin'ny oram-baratra tombana naikisaka miadana miandalana mianatsimo sy atsimo andrefana ity tangondrahona ity atao anatin'ny 2 andro manaraka ary mety tombo hery tsikelikely ho lasa andro ratsy ambanina antony kosa ny herijika lasa rivotoza azy atao anatin'ny 3 andro manaraka raha ny fampitambo avao. Raha ny forona ny atotakevitra rehetra farany voarainy tapany maraina teo dia tsy hanambana mivantana ny Madagasikara izy ity araka io vinavinandro ho anio dia hiena kokoa ny herijika amin'ny mety ho fabetsany rotsankorana any amin'ny faritra avaratra andrefanosy manomboka ny alarobia tombanana ho betsaka hatrany kosa ny rotsankorana any amin'ny faritra afovoany sy avaratra Tsinananosy hatramin'ny alakamisy no ny tanjaky ny varatrazaka mety hatratra 70 hatramin'ny 90 milimetatra izany ao anatin'ny 420 ora. Misy araka izany fampitandremana malonjany ho an'ny faritra Isava, Ambatsoa, Analanjirofo ary Antsiranana. Eo amin'ny pejiny sosialy asa mahavelona ny dia raha ny fanadihadiana dia onelanelany 4 ariary hatramin'ny 2 tapitrisa ariary mahery isam-bolana ny karaman'ny mpandimatianina iray tsy mifidy taona na ihany koa tebatana ny dia fa azony rehetra atao. Andro maneran-tany ho an'ny dia ny andro ny 20 aprily nandritra ny hetsika fankalazana izany no nanazavany mpandimatianina iray fa sehatra sambola malalaka ary azo ivelomana ny tontolon'ny dia Asinandria Malala sy mbola havatsara. Miavaka tsy tahaka ny olon-drehetra ny olona mpisehatra amin'ny dia noho izy tia mikarikaroka zava-baovao hatrany. Ankoatra amin'ny maha-kolontsaina azy dia maro ny tombontsoa azo avy amin'ny fiseharana amin'ny dia. Manitatra ny sainao andeha hikaroka zavatra na lasa mampiainganingam-pananao azy andeha amorona zavatra tsy hita matetika zany
raha hoe amin'ny ankapobeny zany ny danse de anisan'ny hoe famoronana ahitana zavatra vaovao foana zany hoe anatin'le izy ao de ny tombontsoa lehibe anatin'le izy zany zany hoe mampivelatra ny saina mampivelatra ny mpiarahamonina ary mampianatra ny eny amin'ny fiarahamonina ihany koa ny danse ny danse rehetra dia mampivelatra ny eny amin'ny fiarahamonina fa tsy hoe ny eo amin'ny contemporaine ihany na eo amin'ny danse urbaine ihany na ny danse amin'izao fotoana izao satria ny danse dia ny tontolo anankiray ahafahana mifandray amin'ny sarambabem-bahoaka tsirairay mino angambany afa ny rehetra dia samy makafian'ny didaolo fa ny fomba hitondrana anazy ny samy hafa tsy latsaky ny efatretsy ariary mahery ka hatramin'ny roa tapitrisy ariary mahery ny karama ny mpandeha malagasy iray raha ny fanadidinana tao araka izany azo atao asa fivelomana somatsara ny tontolony dia rehefa tena hifotorana hoy ny mpisihatra amin'ny tontolony dia mbola malalaka raha teo ny sehatra asa io ny danse afaka atao antonasa mahavelona tsara mihitsy raha hoana manokana zao miasa ao anatin'ny dia tanteraka zao za tena hoe ny dia ny fivelomako zany hoe mahavelona ny dia rehefa tena hifotoranao tanteraka ilay izy ny karama ao anatiny dia mahavelona tsara ohatran'izao zao velona tsara anatin'ny tontolony dia no mariana androany moa ny andro maneran-tany ho an'ny dia tsy diso anjara tamin'izany ireo mpandia malagasy Favao ny fanatanjahantena no faranana omaly alahady ny fifantsanana baolina kitra no karakarain'ny kandida sady solombavam-bahoaka Totosoa Andriamampandry sy ny lisitra miaraka amin'ny teny amin'ny fokotany Ambohidro Ambohimanarina omaly alahady samy nampiseho ny fahaiza ny Aigle Noir sy ny ekipa ny FFM avy ao Morondava nandritra ity lalao ity omby matavy raha teo no amboara tamin'izany teny antoerana nanangona ny vaovao Germaine Menjanary sy Taiziniana. Alors député Maniconiga, alors député Maniconiga, merci député. Nafana ny ady omby matavy teto amin'ny kianja filalaovam-baolina ampasamborona Ambohidro Ambohimanarina omaly ny FC Papi izay tary ny solombavam-bahoaka no sady candidat Totosoa Andriamampandry avy ao Ambatolampy Ambohimanarina sy ny FC Tafaray avy ao Antanambony no nanokatra ny lalao. Samy niezaka nampiseho ny fahaizany ny antany sy ny ankilany saingy ny FC Tafaray no napiditra bola iray nandritra ny lalao ka naresy ny FC Papi tamin'ny isa ray no aotra ho an'ny sokazy vétéran lalao famaranana kosa dia ny klioba ny Aigle Noir avy ao Amorona Ambohimanarina sy ny FFM Morondava no nifanarina ny ady ilay omby matavy. Andro mbo zany dia grande finale zay nikarakarain'ny fiasakinina teto amin'ny boribotan fahenina zay raha ny titena koa sy docteur Miarso ary ny prédiste zany mba ho famezana fahafapo zany ny tanora ety Ambohimanarina hitatsika amin'izao zany fa omby be no atolotra omby mifa eo koa ny lela vola maro isan-karazany sy kopy satria fantatry ny maro fa nisan'ny tena tia fananjajantena ny tenanay ary manampy ny tanora tsy atao ambany zavatra mihitsy ny tanora ety Ambohimanarina amin'ny resaka fanatanjahantena amin'ny resaka fanofanana maro isan-karazany fanomezana asa dia eo ihany koa ny tatsaha zay anisan'ny lara-pamena zany eto amin'ny boriboritany fahenina dia androany zany dia grande finale zay fantatsika fa otrony zao vahoaka maro be tahaka izao ary ankoatra izao lalao fifanitsanana natao omaly alahady ity dia isy ihany koa ny fifanitsanana hafa ny fafito ny volana meo avy izao 30 ireo klioba ny soratra anarany ho amin'izany raha ny fanazavana tsy vitan'ny androany ihany tsy hoe vita kory ny androany dia vita fa mbola misy indray zany amin'ny 4 mai amin'ny asabotsy amin'ny 7 maraina indray eny Ambohimanarina eny Ambodivonikely eny amin'ny kianjan'ny Fama amin'ny 7 maraina efa misy klioba 300 mahery zao no soratra anarana amin'izao fotoana zao dia eo koa zany zay lalao baolina kitra zay ringibombo efa vita fa vao vita indray io baolina io dia nomboka indray ny basket sy ny ringby zany ao anatin'izay ny feany zany dia tsy manao ambany zavatra ny tanora sy ny fanazantena ny tenanay sy docteur Miarso sy ny fiasakina eto Ambohimanarina fa mamelanja ny tanora mba ahafahan'ny tanora mifaly ahafahany tanora miala amin'ny zava-mahadomelona ahafahana koa mitaiza ny tanora izao fanazanjahantena izao. Raha ny vokatra nandritra ity lalao ity dia ny Aigle Noir no nahazo ilay omby, ny kluban'ny GST Ambodimita kosa no nahazo ny lelavola ray tapitrisa ariary, ny SFT Anteiroka no nahazo ny lelavola 10 hetsy ariary. Nanamafiatrany ity solombavam-bahoaka no sady candidat mitondra ny larana fahenina ao amin'ny boriboritany fahenina ity fa itoy ny hetsika ara-panatanjahantena toy izao.
tsy voa izao raha teo no nanao etsika ho any tanora toy izao ity solom-bavambahoaka ity ka nahatsapany fa misy akony amin'ny fitaizana tanora izany ary antony anoizana trany ny etsika ara-panatanjahan-tena ho an'ny tanora etsy Ambohimanarina. Pejiny kolotsaina kosa indray misaona ny tontolon'ny mozika malagasy manoloana ny fahalasana ny Andriamazava Anitriniala Lali Louise fantatry ny rehetra hoe Lali Mpihira Omaly avalo amby 20 aprily teo amin'ny 27 taonany rehefa nandalo tsy fahasalamana aman-taonany tenany. Mpanakanto nanananina azy teo amin'ny sehatry ny mozika malagasy Lali ary isany raha namantarana azy ilay mitondra ny lohateny hoe Sambatrao izay fampiara-peonierany tamin'ny Dora Johnson tamin'ny taona 1970. Ny taona 2022 no niverina ny lona tanaty mozika Lali ataoriny 12 taona tsy niakarany an-tsehatra noho ny tsy fahasalamana. Ny razana dia andrasana ao an-trano ny Ambohimiandra ny alarobia iray meno ataony veloma farany eo amin'ny Gare Saint-Etienne Ambanidia ary ho fampahirezana ny vadiny sy ireo zanany avy eo dia sitrika eny amin'ny fasandrazany eny Ambohimalaza amin'ny rary finonana feno ho an'ny ankohonany sy ireo mpanakanto namany fianakaviambeny MBS. Farany eo amin'ny maresaka avy any ivelany ny tombo ny famokarana horonan-tsary tamin'ny taona 2020 raha nambarana indostria ny siansa misahana ny sarimihetsika foronina ao Chine. Nampidi-bola eo amin'ny 9 miliara dolara eo zany araka ny tatitra ny voakany sabotsy teo fanadihadiana. Nahatratra 3.17 miliara ihany ny volana ampidiriny sarimihetsika science fiction tamin'ny taondasa teo ary ny tombo 4.3 ny vokatra raha noarina tamin'ny taona teo aloha hoy ny tatitra. Nahazo 2.7 miliara ihany tamin'ny taona 2024 ny sarimihetsika science fiction sy ireo fahita lavitra miara-miasa ary ny tombo 3.4 isan-taona izany. Navoaka nandritra ny fioanam-beny siantifika misahana ny sarimihetsika science fiction andian'ny fahavalo tao Beijing mo ireo tatitra arabola ireo. Tamin'ny taondasa dia nahitana fitombona lehibe ny famokarana horonan-tsarimihetsika fosiny antonony. Nazahoana 2.4 miliara ihany ary niakatra 4.7 isan-jato tamin'ity taona ity ny fizahantany ara-kolotsaina momba ny sarimihetsika science fiction. Tapitra ny fampalalam-baovao tonga lasy tongovavy makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Warainao aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina ny Global News ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Iron Man. Ny tenako tonga lasy tongovavy mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.